Manakory anareo roa? Salama madame Fara. Salama madame Fara. Manahoana kindry so? Bevoaka fivolana ndriko zao? Tena tsy haiko tsara. Retsy. Mila manatona tobi-pahasalamana nareo a. Mba misakafo soamatsara nefa vendry io. Ainao ihany ny asarota amin'ny fiainana fa miezaka manao izay mety izay e. Tena mila misakafo nio vao ova sy maro loko ary amin'ny tsara ny vadinao a. Mba ho salama sy hatanjaka tsara ny zanakareo. So, tokony manatona tobi-pahasalamana. Farafahakely ny 4 indray mandritra ny vohoka, ahafahana manara-maso sy mahazo ny tolotra ara-pahasalamana ilain'ny reny sy ny zazamboka, ahafahana misoroka ireo olana mandritra ny fiterahana. Manatona reny pitarika na mpanentana ara-pahasalamana. Izao zao anisany. Ahafahana mahazo torohevitra maimaimpona toy ny sakafo tokony hohanina rehefa mitondra vohoka. Ny rino, ny vadinao mitondra vohoka ny eka mikasikanao koa e. Zavy? Ie, tokony manaraka azy ianao rehefa mandeha misafo eny amin'ny tobi-pahasalamana izy, mba hampahery azy anohy hatramin'ny farany fisafona iny 4. Ampy izy amin'ireo asa aman-draharaha ao an-trano, ahafahany maka aina amin'izay matanjaka tsara ny zaza vao teraka. Misaotra betsaka madame Fara amin'izany torohevitra izany. Zao dia izao ihany izay dia hanatona CSB. Tsy misy fisaorana. Izaho anie mpanentana ara-pahasalamana e. Raha toa ka mira torohevitra aza misalasala mihitsy manantona. Le daly. Izandray aliako teo. Akory madame Fara. Ianao ilay niteny hoe afaka manatona anao raha misy fanontaniana, dia ireto izahay. Salama nareo. Ie, inona afaka ataoko anareo? Mivalana be manko ilay zanakay a. Tena mila torohevitra izay madame Fara. Efa nahazo fitsaboana ve ny zazakely? Fa azony zaza io mivalana io. Fa matetika resaka tsy fahadiovana amin'ny mahatonga izany. Fa aiza moa nareo mangery? Tsy dia lavitra ny tranona eo ihany ka. Dia mikroba avy amin'ny malotonareo ihany no entin'ny lalitra eny amin'ny sakafo. Mety ho antony mahatonga ny fivalanana koa izany a. Tokony mampiasa kabine fa tsy mangery any ankalamanjana mba hisorohana ny fanotonana ny rano sotroina sy ny fiparitahan'ny aretina. Ny tokony ho izy aza dia manana kabine ara-pahasalamana ny isa-tokantrano. Tsy dia sarotra anie manamboatra kabine amin'ny akora izay misy oatra nito e. Izany hoe misy rindrina, ny tafo, misy varavarana ary misy lavaka afaka sasana saromana rehefa avy mivoaka. Ary toerana misy ireo taratasy afaka ampiasaina. Mila diovina isan'andro ny kabine. Ary ampiasaina amin'inona tony? Anasana tanana io ka. Ainareo koa moa fanohana tanana maloto. Izany hoe tsy ny sasa dia tonga ny ambava ny otrika aretina ka mampivalana. Tsy mety azahoana aretina mahafaty mihitsy aza. Izay no tsy maintsy anasana tanana miaraka amin'ny savony na lavenona rehefa avy mangery, rehefa avy mamafa zaza mangery, alohan'ny karakarana sakafo, alohan'ny hanomezana sakafon-jaza sy ampinonoana, alohan'ny sakafo. Ay ve? Mazava ho azy, tsy adino manisy tipitapa. Rano sy savony na lavenona ny ivelany,
ahafahana manasa tanana rehefa avy mivoaka. lemana tsara aloha ny tanana, avy eo asiana savony na lavenina, dia farany kobanina tsara. Ay ve! Andao isika anatina ny be sy ny maro andanjany zanakareo, ahitana raha tsy ampy lanja izy noho izy mivalana io. Koa satria tsy ampy lanja ny zanakareo dia manasa anareo hanaraka tsikony mba hanarenana izany. Koa tsy mandany vola be ve izao? Ka sarotra satria vokatra eto an-toerana ihany no hikarakarana ny sakafo ara-pahasalamana. Androany isika dia hikarakara vary amin'anana miaraka amin'ny totokena, dia papaina ataontsika tsindrin-sakafo. Aza dino fa tsy maintsy mampiasa sira misy ody isika hitombon'ny zaza. Nareo koa ny afaka mamboly legioma ao tokotany e. Misaotra betsaka madama fa tena ho avy foana izay mandritra ny tsikonina e. Irena ty raha. Soa! Hitako sahirana be ndry amin'ny asa ato an-trano. Aleo fa izany no hitondra amin'ny batoto any amin'ny tsikonina androany mba hanapiako andry. Misaotra vadiko fa tena manamaivana ny asaka ianao a. Ary lasa mazotomana kosa le selahy izany beloha. Ao sakafo tsara ny vava.